Nitsoaka teo amin'ny fidinana faharoa kosa sy Mabele avy eo amin'ny Fantomas rehefa nitratrika tamin'ny Stéphane Rakoto saika nivadika tolona mihitsy ary ty combat ity ifelan'ny fampiatsiana raha teo izy amin'ny rahalahy reto izay samy tao anatin'ny ekipa nasionaly fahiny ady nandrasan'ny betsaka teto. Teo amin'ny vehivavy komba antokana dia resin'ny Karine Alida avy eo amin'ny ekipe nasionale i Alina Aline komba intelo miditra amin'ny 2 minitra moa ny adin'izy roa vavy ireto. Tratra nitazona amin'ny federasiona malagasy ny kickboxing izay mikendry ny ampiakatra avo ity taranja ity. Ikisaka kely any amin'ny 20 kilometatra mialana Antananarivo indray reto ekipe nasionaly ireto mandrapatonga ny 29 ny volana febroary iangana izy ireo iazo ny Libreville Gabon. Zay ny amin'ny kickboxing iny fa nisy etony baolina kitra dia fantatra fa imosa mpilalao corps enseignant fahiny no mpanazatra ny Baria vaovao imosa zay efa mpanazatra ihany koa ny club M tamin'ny fotoanandrony misy olo any Jean-Paul Rabier izay nalana tamin'ny asany. Afantazy zany andritra ny fivoroambe ny ara-potoana ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra natao tany Morondava ny asabotsy teo fotoana ihany koa izay manomanantena ny ekipa nasionaly eo amin'ny beach soccer nandritra ny roa andro tany antoerana. Sakora olodina ihany koa sotena televiziona malagasy tany antoerana mitondra izay vaovao izay. Zato isanjato no fitokisana nomen'ireo ligue patra 2020 eto Madagasikara ny federasiona malagasy ny baolina kitra nandritra ny tatra fanao isan'ny taona nataony tamin'ny fivoriambe ara-potoana natao tany Andrenivohitry Menabe ny asabotsy lasa teo. Teboka roa ny tena ny fotoran'izany tatitra izany dia ny fanambarana ny fizorana ny fifidianana fametrahana federasiona malagasy ny baolina kitra tamin'ny toerany izay nokarakarainy ny komity mahaly eo tena tanteraka ny tantana izany sy nidiran'ny fanjakana sy ny federasiona ny fiandraketana izany. Teboka faharoa kosa dia ny fahatongavany Joseph Stepblader teto Madagasikara nitokana ny tribune tsara tarehy tao amin'ny kianjarabe mananjara any Majanga sy ny foibe fitantanana ara-teknika ny baolina kitra eny Carion midika ho fanomezana asiny any Madagasikara izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa zava-dehibe fantatra teto ihany koa ny nilazana fa ny fampitsodrano tamin'ny pomba milamina i Jean-Paul Rabier mpanazatra vahiny ny tantana ny Bary any Madagasikara nandritra ny taona lasa iny sy ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Voatendry avy hatrany ho mpitantana izany Bary any Madagasikara izany hisolo tena azy imosa efa mpanazatra ny club M fahiny mpilalao ny corps enseignant ny hoandrasana aminy araka ny fanapahan-kevitra ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia nitondra ny Baria amin'ny fahazona metay volamena amin'ny lalaon'ny nosy ho avy zao ataotsy amin'ny vondronosy CSL. Fa nandritra ny alpikoranina kosa nanolorana lokam-pamendrehana trophée ho an'ireo olony baolina kitra tamin'ny taona 2010. Isan'ireny Badio mpilalao tanora avy amin'ny akademiny antsika izay nandropaka ny anaran'ny mpilalao mendrika indrindra tamin'iny taona iny sady mbola nandropaka ihany koa ny anaran'ny mpilalao mendrika tanora tamin'iny taona lasa iny. Tsy adino ihany koa ireo kitany baolina kitra fahiny tany amin'ny faritry Menabe ary indrindra ny fanomezana fankasitrahana amin'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena izay nankasitrahana federasiona malagasy ny baolina kitra tamin'ny asa nataony ho an'ny baolina kitra nandritra ny taona lasa iny dia ny namana Daniel Randremaro avy ao amin'ny radio pirenena malagasy izay fa nahazo izany lokam-pankasitrahana izany ihany koa tamin'ny taona teo aloha. Saivina ihany moa fa taty amin'ny faritry Menabe no nitanterana ny fampifondronana ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja beach soccer izay nanao lalao fitsapana tamin'ny ekipa voafantony ny Menabe ny aliny zoma lasa teo. Niondrika tamin'isa 14 manoloana ny ekipa voafantony Menabe ny Bary any Madagasikara izay nitariny namana Torselin Randrimamonjy. Tsara ihany manamarika fa dia nizotra tamin'ny mpilaminana tanteraka izany fivoriambe ara-potoana ny federasiona malagasy ny baolina kitra tany Menabe izay.
baina ny namana Daniel Randremarina azy ny fakasitrahana eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay ny baolina kitra izay nibahana aloha tontolo ny fanatanjahantena malagasy mandritra ity herinandro ity mbola iverenantsika ihany amin'izay rehefa avy eo fa hoeny andakana lehibe tsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity tatosaina ny fahenina ny volana febroary teo miasabotsy teo ny marimarina kokoa ny andehan'ny faharoa amin'ny Rengerscore amin'ity taona 2024 ity ny Rengerscore izay karakaray ny ben'ny Madagasikara efa ho 10 taona mahery ity ny 20 taona nisin'izany Rengerscore izany raha tsika aloha ny fanotinana momba izay eo amin'ny sary ny Cédric Razafindrakoro Totstar Jean Paul. Raha dingana dimy no narahany ireo mpikatroka golf teto andaka natao anatin'ny 10 taona efa nisiny Rengerscore karakarainy ben'ny de lasa valy izy ankehitriny. Izany natao dia fanatanterahana ny fanambony ben'ny Madagasikara izay tomponantoka amin'ity hetsika ity amin'ny fanatsarana hatrany ny fananana. Dia na febroary teo no nanaovana ny fiodinana faharoa an'ity fifananana ity ao anatin'ny taona 2024. Fifananana andraisan'ireo golfeur maro anjara. Efa mihoatra ny fitao tokoa ben'ny Madagasikara eto amin'ny golf amin'ny tournoi atao hoe Rengerscore amin'ity raika ny folo refisana dia anankifolo taloha dia lasa natao anankivalo izy amin'ity dapitonako ity amin'ity taona ity zany izy. Fanatsarana ihany koa zany satria koa dia entina loko zany mba ampisitra ny olona mba ireo loko koa mahatonga zany ilaotra. Izay no mahatonga anay hoe natao anankivalo araka nangatahany ben'ny fa nangatahany olona sisy mifanovana fa le olona moa zany efa miaina amin'io zany efa matra 10 taona zany mipetsaka ihany zany ny olona izay maniry anao ny volana desambra teo moa nefa nanomboka ny fiodinana voalohany tamin'izany fifananana izany izay natana ny fikaran-danjan'ireo golfeur sasatsasany toa ny Théodore Ravelson sy Irid Jawara teo amin'ny sokajy lehilahy raha ny filarana ankapobe tokoa dia izy rolahy ireo no namaritra ny larana voalohany taminatin'izay fiodinana voalohany izay manana isa 7 Théodore Ravelson raha isa 7 kosa ny Irid Jawara. Aoriny izy ireo mazava ho azy atreto aloha i Sylvain Rabetsarona dia tompo anaram-boninahitra farany raha ny Voara Ravelarson no mitana ny larana voalohany manana isa 5 manoloana ny Antre Tsimbazafy eo amin'ny sokajy vehivavy. Mbola ho lava ny lalana ale amin'ireo dingana maromaro mbola tsy maintsy atao ho hita eo ny toyiny fa ny zava-dehibe aloha dia afa-po ny fikarakarana sy ny fizotra ny fifaninanana ireo mpandray anjara. Raha iverenana ny sehatry ny baolina kitra dia amin'ny alahady izao etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina no anaovana ny lalao famerenana eo amin'ny CNAPS Sport sy ny Motors Action ny Zimbabwe. Lalao famerenana izy io satria dia efa nandresy tamin'isa iray ny ohatra tany amin'ny tanin'olona ny CNAPS Sport tapabolana lasa ary amin'io alahady io no alalana ny mety toy ny lalan'ity solitena malagasy ao anatin'ny Champions League aty Afrika Confédération africaine ny baolina kitra izay. Raha etsy Mahamasina ny CNAPS Sport dia any Mozambique kosa ny AS Adema hiatrika ny lalao famerenana amin'ny AS Maxaken izay nanao ady sala tamin'ny AS Adema tetsy Mahamasina ny alahady teo. Eo amin'izay sehatry ny fanatanjahantena izay ihany dia any Tsirony Mandidy kosa renivohitra Bongolava no anatanterahana ny fidinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny cross country amin'ity taona 2024 ity. Andrasana any antoerana avokoa ireo ligue 20 eto Madagasikara. Izy ity moa dia ampiarahana amin'ilay course de rénovation izay fanatanterahany ny ligue ny atletisme ny any Bongolava hatramin'izay izany hoe azakazaka maro no atambatra amina toerana iray amin'izay fotoana izay. Eo amin'ny sehatry kickboxing dia hialany amin'ny 20 kilometatra hialana Antananarivo kosa ny équipe nationale malagasy hiatrika ny fidinana tompon-daka ny Afrika amin'izay kickboxing izay nanomboka androany. Mbola mihoatintsika ao anatin'ny fandarana kianja raha hariva avokoa ny andinindininy sy ny fandalinana bebe kokoa misy momba izay fanatanjahantena izay fa raha iverenana ity andro
androany ity ny andro ny 7 febroary dia andro nanamariana ny tamin'ny taona 2010 nisy ny tifitra teo Ambotsiroatra. Misy ary tamin'izany androany izany ny fitombavaka lehibe natao teny Ambotsiroatra ary nisy ihany koa ny lanonana fahatsiarovana ny tsangam-bato ny fahafito ny volana febroary 2010. Nandray fitenena natao anatin'izay rehetra izay ny filohan'ny AV7 izay naniry ny isin'ny fanampiana ho azy ireo izay ny AV7 izay isan'ny nitolona tamin'izany fotoana izany. Nandray fitenenana kosa ny filohan'ny fahefana avy nitezamita Andry Nirina Rajoelina dia nilaza fa hanana solitena ao anatin'ny kongresy ny AV7 zara hosodotizana ihany koa ny fanampiana azy ireo tsy ho tapitra amin'ity tetezamita ity nefa izay fa itoy hatrany. Raha vonona ny sary momba izay rana amin'ny namana Jean Merambelson sy ary manana Espera dia arahantsika avy hatrany aloha ny akon'izay tetsy Ambotsiroatra izay. Fotoam-bavaka iraisam-pinoana tambolohany niarahana tamin'ny FFKM. Kabary ny filohan'ny AV7 avy eo nisy ny fitakia ny telo sosona tamin'ny filoha ny fahefanavy tetezamita namaly zany ny président Andry Nirina Rajoelina tahotra indrindra ny lahateniny. 7 febroary 2010 fotoana katroka androany zay teto amin'ity toerana ity vanim-potoana sarotra adinoana satria dia malagasy anarkisy no miarany entana sy sanjoro. Raha matsiaro izany andro zany isika dia feombasy namana lavo zanaka naratra raha lahy sy anabavy namoiny ainy izany no ao antsaitsika. Kanefa dia tanapolo kosa fa feno finoana fahasahina ary indrindra fitiavan-tanindrazana izany no nentina niakatra tety. Koa na inona fitiavan-tena na inona fitiavana fahefana dia tsy ekena mihitsy ny famonoana ny fahita-tanindrazana toanao. Na dia fantatsika azy fa lalatsarotra iny lalana iny dia tsy mihevitra mihitsy isika fa isy hosa andatsakaina sy hosa andatsadra ny fahita-tanindrazana. Tsy misy n'iny fa mbola isy mpitondra malagasy andripaka ny malagasy. Tsy misy ny nanapo fa isy mpitondra anakarama fikaramanady andavo ny malagasy iray raha tahaka azy ihany. Saingidrisy fa maro ny namoniny ainy tamin'ny andro 7 febroary iny satria dia 70 mianadahy no indray lavo tao anatin'ny minitra foy ary ampolo maro no tsy hita ka tsy tafiaraka amintsika intsony anio no mibalan'ireo tsy mahatao tody ka matsiaro azy ireo manokana isika androany. Akoho ianareo 200 mahery izay nahazo takaiky no mihetraketraky ireo tsy mahatahoran'Andriamanitra. Makahery anareo mandrakariva izay. Ankehitriny dia manaraka
iny lalàn'iny avokoa ny firenena maro. Tsy ny zavatra mitranga any ivelany toy ny any tany Tunisie, ny any Algérie, ny any Egypte sy ny sisa kory no mahafaly. Fa ny fahatsapany zao tontolo zao milanjany izany etsy-bahoaka izany, ny fahatsapan'izy ireo izany fitakiana ho amin'izany fanovana izany, satria dia mindrana ary mitaky an'izany lalana fanovana izany avokoa ireo firenena rehetra ireo ankehitriny. Ary dia tsapan'izao tontolo zao milanja ny zavatra mitranga teto a Madagasikara ankehitriny. Ireo 70 mianadahy izay namoy ny aina dia tanora mahery fo eo amasiny firenena malagasy, satria dia tanora latsaky ny 30 taona avokoa ny akamaroan'izy ireo. Ary ny ikan'izy ireo izay lavo dia ikan'ny fitakiana ho an'ny fanovana, ikan'ny fitakiana ihany koa ho an'ny fandrosoan'ny firenena. Nefa dia novonoina izy ireo. Inoko fa tsy manosainy ireo izay namono fa injehany eritseriny ankehitriny, satria misy tokoa ny fiteny malagasy ny hoe aleo enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny eritseritra. Tsy ho ataontsika raraka tany ny rahan'ireo maritiora ny firenena ireo, fa ho fototra ampijoroana firenena vaovao arak'izay notakiany malagasy manerana ny Madagasikara nandritra ny tolona natao tamin'iny taona 2010 iny. Ny afon'ny fitiavan-tanindrazana dia niredaredy tao ampon'izy ireo, satria ny tao an-tsainy dia ny hoe raha ho faty any aho dia aleoko maty ho an'ny tanindrazana. Raha misy lalana tokony ho safidiana ho an'ny firenena dia aleoko misafidy makany amin'ny fahafahana sy ny fandrosoana. Izany no mibaiko an'ireo tanora mahery fo antsika ireo. Rehery ny afatra napetrakareo mpikambana ao amin'ny AVC teo, ary eto dia mideranareo manokana, satria tsy mba niaditra ezy ianareo, tsy mba nametraka fepetra, fa dia nanana ny fahendrena koa everiko fa rary ny fihintsiny raha manana soloteny ho tendrena ho mpikambana ao amin'ny kongresy ny fitezamita ny mpikambana ao amin'ny AVC. Izany erim-po sy eritsaina ampitiava-tanindrazana nananareo zany no tokony ohatra velona anana ny mpanao politika malagasy izay masoa ny firenena, izay masoa ny tanindrazana no atao fa tsy ny fitezaseza sy ny fiadiana tombotsoa. Mazanajany aza nefa dia hojerevana manokana ny lalàna ahafahana manohy ny fanampiana anareo izay natomboka tamin'ny taona 2010, satria raha ny fanamarana nataoko tokoa dia no hoe hifarana miaraka amin'ny tetezamita izany fanampiana anareo izany, fa mametoky anareo aho fa hojerevana akaiky ny ahafahana manohy an'izany fanampiana raisinareo sambolana izany. Ary tsarovy mandrakariva fa
tsy amela anareo irery aho ary tsy andiso fanantenana anareo. Voavatsika tsikelikely ny olana izay nidiavintsika teto amin'ny firenena. Na dia teo aza ny sakana samihafa satria ny vahoaka malagasy koa moa dia efa nanapa-kevitra. Niaraka nanajoro ny repoblika fahefatra tamin'ny 17 ny volana novambra 2010 lasa teo. Ary izany no nahatonga ny firenena avy any ivelany sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena nanova ny fijery ny ankehitriny. Satria fotoana angamo zao no ilazana fa na ny Nations Unies na ny Union Africaine na ny OIF na ireo fikambanana maro isan-karazany dia tsy nisy mihitsy nanamerika ary tsy afaka ny anamerika ny fijoroana zany repoblika fahefatra izany. Tsy maintsy voavatsika miolana ary tsy maintsy miroso ny firenena satria isika tsy mba namany izay mihemitra. Efa miaina tanteraka ao anatin'ny repoblika fahefatra isika, na dia mbola misy azy ny te-hamerina ny firenena makany amin'ny repoblika fahatelo. Sao dia mba tsy rary ny tsonony kosa, sao dia mba tsy mety hitsony kosa. Tsy maintsy ho tafatsoro ireo rafitra vaovao voalaza ny lalam-panorenana. Izany no nanovana ansoavy ireo hery politika rehetra sy ireo olona tsara sitrapo manana ny fahaiza-manao sy ny fitiavan-tanindrazana izay vonina dia voraisina atanan-droa satria izany no ilain'ny firenena ankehitriny. Fa kosa tsy misy ary tsy misy mihitsy ny fanerena. Aleo hita vahoaka malagasy eo izay efa sakana, izay mbola sakana ary izay te hanakana any fandrosoany ty firenena ty. Efa niroso tanteraka isika amin'izao fotoana izao makany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ekeniny rehetra. Inona moa ny fifidianana atao hoe ekeniny rehetra? Tsy hoe ekeniny manao politika ihany, fa ekeniny vahoaka malagasy sy ekeniny fianakaviam-be iraisam-pirenena.